Ny fanaratsy sy ny fomba hahafantarana azy. Ampifaliana no iarana aminao atao anatin'izao fandarana fantariny marina izao andrinirina feno asina no miaraka aminao ary akasitrana manokana ny MCTV izay mikarakara izao fandarana izao. Loha hevitra izay fampizarana aminao dia rehefa natsipika tamin'ny voalohany teo hoe ny fanaratsy sy ny fomba hahafantarana azy. Misy fanahy anankiroa miasa moa eto ambonin'ity tany izay misy antsika ity dia ny fanatsara sy ny fanaratsy. Tsy misy ny eo anelanelany, tsy misy zany moyenne fa na fanaratsy na fanatsara no miasa eto ambonin'ity tany ity. Ary ireo fanahy anankiroa ireo dia manana tanjona ny hifehy, ny tarika, ny ampisy fiantraikany amin'ny fiainantsika olombelona. Zany hoe miteny frantsay ilay izy dia manana tanjona ny influencer sy ny manipuler amin'ny fiainantsika olombelona ireo fanahy anankiroa ireo. Ny fanatsara moa dia fanahy avy amin'Andriamanitra, fa ny fanaratsy kosa dia ny fanahy avy amin'ny Satana. Dia ny tena iompanan-tsika atao anatin'ity loha hevitra androany ity moa dia ny fanaratsy sy ny fomba hahafantarana an'ireo fanaratsy ireo. Izay ny tena horesantsika androany. Ahoana ny fomba hahafantarana an'ireo fanaratsy ireo? Ny tenin'Andriamanitra aloha any amin'ny Jakoba any dia milaza hoe tsy misy loharano izay mahay mamoaka loharano mamy sy mangito izy ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe loharano anankiray na izy mamoaka mamy na izy mamoaka loharano mangidy. Dia ny tenin'Andriamanitra koa any matotoko fa 7 any 540 any dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. Zany hoe ny voany moa dia ilay zavatra hita ety ivelany no voa izay resan'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny hahafantarana ny fanahy izay miasa ao ambadiky ny fiainan'olona anankiray dia ilay zavatra hita ety ivelan'ny fiainan'olona anankiray, na ny fitondran-tenany na ny fari-piainany, ny zava-misy mitranga eo amin'ny fiainan'olona anankiray, izay no hahafantarana an'ilay fanahy izay miasa eo ambadiky ny fiainan'olona anankiray. Ka ny fanahy ratsy zany dia fantatra amin'ny alalan'ireo zavatra ratsy izay mitranga na amin'ny fitondran-tena na amin'ny fomba fiainan'ny olona anankiray ety ivelany no hahafantarana an'ireo fanahy ratsy ireo. Zany hoe raha ohatra hoe mamporisika ilay izy ny olona anankiray angalatra, raha mamporisika hijangajanga, raha mamporisika hamono olona, raha mamporisika handainga, dia fantatra mazava be fa fanahy ratsy no miasa ao ambadika na hoe miasa ao anatin'ilay olona amin'izay fotoana izay. Dia ankoatran'ireo fanahy ratsy izay hita mibaribary ireo izay tsy adikevitra fa tonga dia fantatry ny rehetrarehetra hoe fanahy ratsy, fa misy kosa nefa ireo fanahy ratsy izay miafina, izay miasa amin'ny alalan'ny fitaka, izay manakona ny endriny mba tsy hahafantarana azy hoe ratsy. Ary eo indrindra no mahatonga ny olona be dia be izay vao fitaka an'ilay izy. Ny tanjon'ny devoly moa dia miambabo olona be dia be. Ary raha ohatra hoe efa asehon'ny devoly ilay tena endriny dia be dia be ihany koa ny olona mety tsy hanaraka anazy, fa mamitaka ny olona maro izy mba hahafahany mahazo olona be dia be. Dia izay indrindra mihitsy no mila fantarintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:4 dia ny 1 dia milaza hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy, satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy, satria efa maro ny mpamina ny sandoka efa lasa eto amin'izao tontolo izao. Mila mamantatra isika ny fanahy izay miasa eo amin'ny fiainantsika manokana, mila mamantatra isika ary mila mizaha toetra n'ireo fanahy, satria inona no mazava-dehibe an'izay? Satria arakaraka n'izay fanahy miasa amin'ny fiainan'olona anankiray ihany no mamaritra ny fiainan'olona anankiray, mamaritra ny hoavin'ny olona anankiray ary mamaritra ny mandrakizay ny olona anankiray, dia miankina amin'ny fanahy izay miasa eo amin'ny fiainan'olona sy ao anatin'ilay olona ihany no mamaritra n'ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Ka noho izany tena zava-dehibe mihitsy no hahafantarana hoe fanahy ohatry ny ahoana no miasa ao anatin'ny fiainan'olona anankiray. Satria Satana dia mahay mampiova ny endriny ho tahaka ny anjery mazava, ary ny mpanompo ny Satana koa dia mahay mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompo ny fahamarinana. Ao amin'ny Korintana 2:1-20 sy 5:15 misy izay tenin'Andriamanitra izay. Dia ny tenin'Andriamanitra koa ny matotoko 7:5 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe mitandrema ianareo fandrao vao fitaky ny mpamina ny sandoka izay mitafy ody zanak'ondry
kanefa ny ao anatiny dia ambody mitoy izy. Zany hoe misy amin'ireo mpanompony satana mampitafy ny endrony tahaka ny zanak'ondry, kanefa ny ao anatiny dia ambody mitoy. Ary izay mihitsy no mahatonga ny olona be deaibe izay tsy mahafantatra an'ilay izy, lasa roboka ao anatin'ilay izy, lasa voafitaka ao anatin'ilay izy, lasa voafandrika ao anatin'ilay izy, satria midevoly dia mpamitaka, midevoly dia mpandainga, midevoly dia mpamandrika. Dia amin'izao andro iainantsika izao be deaibe mihitsy ireo manao fahagagana, be deaibe mihitsy ireo mahay manatsara fiainana, ireo mahay manova fiainana, ireo izay miantso an'Andriamanitra, ireo ihany koa mpamompony devoly izay mampiasa baiboly. Dia be deaibe amin'ny olona tsy mahafantatra tsony hoe avy amin'Andriamanitra ve io zavatra io, satria le izy manasoa ny fiainan'olona, le izy tena manao fahagagana tokoa, le izy tena mahay manasitrana ny aretina tokoa, le izy tena mahay manome zanaka ho an'ny tsy manan-janaka, le izy tena mahavaolana, mahay manome vola, mahay mampitombo harena, mahay manao atsarana amin'ny resaka varitra sy ny rehetrarehetra. Dia eo no mahatonga ny olona be deaibe roboka any anatin'ilay izy, kanefa dia fanahy ratsy no miasa ao ambadika an'ilay izy. Ary le olona rehefa manatona an'ilay olona dia misy baiboly ao aminy, manokatra baiboly izy, mamaky tenin'Andriamanitra izy. Eo indrindra no mahavoafitaka ny olona be deaibe. Ka ahoana ny fomba hafantarana an'ireo fanahy ratsy ireo? Satria ny fanahy ratsy dia avy amin'ny satana. I satana ny ao ambadika ny fanahy ratsy. Ny fanahy ratsy dia ireo fanahy rehetrarehetra izay manotra ny sitrapon'Andriamanitra izay fandraisantsika teo. Ireny zany tsy adika-hevitra tsony fa ahoana ny amin'ireto fanahy izay mamitaka reto, ahoana ny amin'ireto fanahy izay manova ny endriny reto ka lasa be deaibe ny olona voafitaka. Isaorana Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra ihany no mampiseho antsika an'izay rehetrarehetra mba hahatonga antsika tsy ho voafitaka. Dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaonina 2:4 io ihany, ny andininy 2 sy ny 7 indray mivaky antsika. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahy Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa hita amin'izao tontolo izao sahady izy. Arak'izay tenin'Andriamanitra izay ny ahafantarana ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra dia ireo fanahy rehetrarehetra izay manaiky an'i Jesosy ihany no fanahy izay avy amin'Andriamanitra, izay manaiky ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy, izay manaiky sy miankohoka amin'i Jesosy, izay no ahafantarana ny fanahy avy amin'Andriamanitra. Fa ireo fanahy izay avy amin'ny satana ireo, ireo fanahy Antikristy, ny fanahy ratsy ireo dia tsy mahay miankohoka amin'i Jesosy, ireo dia tsy mivavaka amin'i Jesosy, ireo dia tsy manaiky ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy ireo, fa lazainy fotsiny hoe mpaminany tsotra Jesosy, lazainy fotsiny hoe zanak'Andriamanitra Jesosy, fa izy tsy manaiky iankohoka sy hivavaka amin'ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy. Izay zany no ahafantarana an'ireo fanahy ratsy ireo. Ary ireo na mahay manasitrana sy manova fiainana, na mahay manala ny aretina, na mahay manao atsarana ny fiainana, fa rehefa tsy manana an'i Jesosy, rehefa tsy Jesosy ilay ivavahany, rehefa tsy Jesosy ilay antsony, rehefa tsy Jesosy ilay tena loharan'ny hery izay ampiasainy, dia mazava ho azy fa fanahy ratsy ny ao ambadika an'izay. Na dia miantso hoe Andriamanitra izay ilay olona, na dia miteny hoe Andriamanitra ary fa tsy Jesosy mihitsy ilay antsony, dia mazava ho azy fa fanahy mamitaka ambody izy izay, ambody izay mitafy-janak'ondry izy mba hamitana olona maro. Ka noho izany ny tena vahaolana mba hialana amin'izany rehetrarehetra izany dia tsy misy afa-tsy ny fandraisana an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ihany. Raha tia en sécurité ianao manoloana an'izany famitanana sy fandrika be deaibe misy eto amin'izao tontolo izao izay ataon'ny fanahy maloto izany, mila ianao manana an'i Jesosy, izay ihany ny fomba tokana ahafahana miaro ny ainao sy ny mandrakizay anao. Satria ny olona manana an'i Jesosy ihany no afaka voaro manoloana ny asan'ireo fanahy ratsy ireo. Fotoana izao andraisanao fanapahan-kevitra, natao hoe manana an'i Jesosy dia mampandroso an'i Jesosy eo amin'ny fiainana manokana, ary mandray an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainana manokana, izay natao hoe mandray an'i Jesosy. Ao amin'ny Romana 10:7 ny andininy 7 sy ny 10 asaiko mba ho vakianao rehefa ianao izay any an-trano rehetrarehetra izay manaraka an'izao fanarana izao. Io ny fomba andraisana an'i Jesosy, satria ny tenin'Andriamanitra, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, mivavanao ary mino ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamaty dia ho vonjeny ianao.
amin'ny alalany fanekenao an' jesosy any no mahatonga ny fiainanao ho lasa en sécurité. Fa ny olona zay tsy manana an' jesosy dia en danger ny fiainany afaka anjakan'ireo fanahy ratsy ireo afaka fitan'ireo fanahy ratsy ireo fa androany manapa-hevitra ny andray an' jesosy fa vonina jesosy amonjy ianao ary amovany fiainanao. Izay ihany koa ny fanaharana tamin'ity androany ity dia akasitrana ianao nanaraka hatramin'ny farany samy dahiny jesosy daholo.